Ny teratany vahiny no tena lina sy mahasaha manofa ny trano fandraisam-bahiny eny amoron-dranomasina raha ny eto tapitanana ny Mahajanga. Ary ireo trano fandraisam-bahiny amoron-dranomasina ireo ihany koa no anisany mahasarika mpizahatany eto amintsika. Ho an'ity toerana fandraisam-bahiny izay nitsodianay ity dia mitentina 125 000 ariary hatramin'ny 300 000 ariary ny ofan'ny trano iray efitra ho an'ny trano fandraisam-bahiny amoron-dranomasina. Somary mbola tsy de tena be de be ny vacancier raha ho anay manokana angambany eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 100 eo ny taux d'occupation atao aminay. Raha resaka vacancier indray raha natao fandinihana zany de ny akabeazan'ny vacancier tonga zany de indrindra le olona avy any andafy amizao fa ny gasy zany efa misy ihany ny olona ohatra hoe avy any Antananarivo fa mbola tsy de tena be de be. Ho an'ny volana Aogositra ho avy izao ny 900 isanjato ireo trano fandraisam-bahiny amoron-dranomasina no efa feno famandian-toerana avokoa raha ny voalaza ny tompona andraikitra. De entre eo anelanelany 125 000 ariary ka hatramin'ny 150 000 ariary fa ao amin'ny fahitana an'le hoe efa be de be ny maison d'hôte misokatra de eo amin'le fahitana koa hoe ny tiany vacancier zany amizao aleon'ny zareo hoe mahandro de amizay mba limité ny budget amizay mba ambonimbony kokoa. Na tampianana nefa ny tahan'ireo olona tonga miala sasatra tonga mamonjy ireo toerana fandraisam-bahiny amoron-dranomasina tamin'ity fotoany fialan-tsasatra ity. Mbola tsy fantatra mazava tsara hatreto ny mety antony izany. Andrasana nefa ny fahavitany ny fanadinana baccalauréat izay everina fa mahamaro ireo olona tonga miala sasatra eto an-tapitanana ny Mahajanga.